alohany 28 février valombiroapolo febroary zao tsy maintsy manome no feuille de route io mazava any amin'ny SADC sy ny Union africaine ny firenena malagasy dia amin'ny sabotsy moa zay no mamoaka io resaka feuille de route mazava io mba tsy hisiny zay fisalasalana sy fikorotana tsainy sasany amin'io tsy fisiny io feuille de route io hatreto zany aho mbola tsy afaka milaza hoe misy feuille de route efa mipetraka amin'ny sabotsy zay amaraparanazy tsara ho marina aloha ary tsara tonga dia apetratsika manomboka androany fa tsy tondro zotra araky ny eritreretin'ny sasany tsy tondro zotra tsy tokony nampiasa akory an'ilay terme tondro zotra akory tsika amin'ny zavatra atao amin'ny SADC rapitso fa rapport no atolotra ny SADC rapitso rapport tao anatin'izay efa-bolana zay inona ny zavatra vita, inona ny dingana vita dia inona ny zavatra atao manaraka eo zay no omena azy fa rehefa naheno le teny diso kely le hoe feuille de route dia taitra daholo ny rehetrarehetra satria matetika moa ny feuille de route ohatrany zay le izy dia tsy izay io fa rapport no aterina amin'ny SADC rapitso rapport milaza ny zavatra vita tao anatin'ny efa-bolana sy ny zavatra atao aorininy zao fiaonana amin'ny SADC rapitso zao zay le izy tsika olona firenena manana ny fiandrianatsika souverain tsika amin'ny décision zay raisitsika efa nandray fanapahakevitra tsika hoe malagasy no mitady ny vahaolany samy malagasy ny resaka mandeha hoe misy ny feuille de route satria le tondro zotra io le lazantsika feuille de route eto zany dia tehisitina asantsika rehetrarehetra efa vita ny feuille de route mbola tsy azoko zaraina aminareo satria anjarany filohan'ny fanavaozana ny fiatidina ny fanavaozan'ny repoblika no anambara amintsika ho inona ny ao anatin'ity izy no apetraka amin'ny toerana zay misy azy anatanteraka an'izay fampafantarana sy ilaza mombamomba nyity feuille de route ity fikonan-doha-pirenena andraisan'ny rehetra anjara concertation inclusive tany aloha tany nisy ny réconciliation nationale nisy ny dialogue national nisy ny médiation nationale dia tsy ohatran'le zavatra natao tany aloha tany tsony zany le zavatra isy aloha zay aloha zany ny fanavozana voalohany tany aloha tany dia afa-taty ambony dia tonga teo ambony latabatra dia efa nisy zavatra efa vita efa nisy zavatra ny imposena zany teo hoe noterena hoe reto ny zavatra tsy maintsy laniana dia tsy namaolana mihitsy ny zany zavatra zany fa niverina foana avy eo ny crise politika taloha izy raha isaky ny 2020 taona dia niena io amin'izao fotoana zao izy niena hatramin'ny 5 ka hatramin'ny 7 taona zay filoha-pirenena mitondra teo dia tsy navita ny deuxième mandat daholo mampisy adevitra lizy mety eo mlizy hoe tsy fampina serasera ve liza sa ny fahatakarana an'le serasera mandeha tsy mitovy sa hoe le zavatra iainana mihitsy no mahatonga an'ilay resabe dia ao raisitsika isan'ny andininy angambandreo Constant Ravelson mikasika an'le hoe satria ny atombotra ohatrany orotsaka aloha zao dia ty resaka feuille de route ty feuille de route zao raha piso izy hoe tonga lay fevitona farany tonga moa zany taverina délégation avy any ivelany any dia resaka feuille de route dia noverimberiny io tao anatin'ilay nyty izy andro vitsy zay dia eo zany le hoe fa hoany izy ty hoe unilatéral ka sa consensuel sa inclusif sa samy mampiasa ny siresany azy eo teny mbazaha rehetrarehetra yaona zany zotonisty aka le feuille de route asa moa fako maly sa oviny iny nisan'le zala amin'ny aiza hoaiza amin'ny fitondram-panjakana ao moa izy zany le za rehefa dia namoaka izy momba ny feuille de route io ohatran'ny manatahaka an'izay azotsika eritreretana sy efa nieritreretintsika efa volana vitsivitsy ihany hoe tsy efa feuille de route mipoitra ve io hoe manomboka hoe roa volana zao no nrasa any amaroataona ny fifidianana mialohan'izay fanamboarana ny lalam-panorenana sy ny constitution sy ny sisa dia ny teniny moa zany dia mbola miverimberina tetomaly hoe éclatement moa le fomba filazanareo azy zany hoe avoaka tsipriany zany zay avoaka tsipriany zany zay hoe zao le fikaonandoha-pirenena
averinay zao aby ny anatanterahana azy amin'ny volana juillet moa izy teo volana juillet de mba tonga ny juillet zany zao le zay zany mandrasan'ny anio alao de alao voaka ihany rehefa zay ny tediavana alao voaka ihany rehefa zay ny tediavana fa raha misy dika vilana nyty le hoe hiditra kilafikilafy ty afa ny tamy raiky amby 750 le hoe panorama afo zany afa ny tamin'ny 7 ary afo ty zavaiko tsara mihitsy tamy raiky amby 70 olona efa masaka mandritry ny volana maro mihitsy ary tena efa raha nisy mandatehezandratsiraka de tena mandatehezana mihitsy le manao hoe okzay ria valao alalaka ny fanaovana politika alao alavana tokarena republika avatelo ny atsangana efa nisy constitution nandehandeha ary de iny zany nahaingana ny resaka atao amin'ny panorama zao mbola misy manofo ohatrany hoe panorama ihany nefa tsy mitovy mihitsy afa ny tamin'ny 7 dia raha boriborina de adiny raha joela sy raha valomanana de hoe atahoana de asaindra valomanana monerana ny fananany rava za moa adin'izy mirahalahy de tsy hay moa zay tsika menakava ny saika hoe anonitra azy zao aby zarao ny seza manao inony ty raha marina zany de hoe feuille de route miandro tataka ozy le zare fa mialatsiny efa ohatran'le anaram-bositra ny tonony keto fa zay ny alalany maro azy hoe feuille de route miandro tataka zany ozy de za de manamafy zay fa nitentsika teto foana nge zay hoe latabatra boribory hoe satany tetezamita hoe sy ny sisa hoe miandro tataka zany fa ity ndray mandeha ty tsy hoe adiny raha joela sy iza fa le vahoaka vaky ny resaka sosialy hita fa tena ny fitondrana ny mahatonga an'izay vaky lefa raha joelona ka ahoana moa vaky lefa izy zay ty ndray mandeha ty de le firenena manontolo mihitsy no taomin'ny kolonely Mikael Ndrenirina sy izy efatra izy dimy mirahalahy taominy hoe ndao anavao ny republika ka am'ty ndray mandeha ty zany raha misy feuille de route de hoe ny hahatonga an'le vahoaka manontolo anangana ny republika vaovao zay fomba fifampitondrantsika rehetra vaovao eto fa eto tsy misy hoe reto le pitaritarika anakany ny 13 mai tamin'le lisy moa fa ny voasambotra koa izy miraha vavy zao raha matorina raha kotomanga sy Marie Michel Saondra mitaritarika reny le hoe tsy mitanila raha misy ny fandraisana aminareo de ampamoaka momba ny fomba nitondranareo fa tsy zay zavatra ho atsangana ary ny atoko rehetrarehetra samy manana olonareo misy 300 nareo reo ny atoko misy firotaona nefa nijoronareo alefaso ny olonareo any anaty fikaonandoha pirenena fa aza mitady etony de tena mialatsiny za miaina de mahafinaritra mihitsy le tenin'le rangaha anankiray tamin'le tany amin'ny diaspora ozy izy hoe le mihevitra azy manandoha atao amin'ny firenena avy zany nikona efa zay foana ny natao tamin'ny 91 tamin'ny 2002 tamin'ny 2009 sy ny sisa fa de nylazany nasiny anarana le izy hoe atenomera-pokon'olona zany hoe ny any amin'ny fokon'olona miona amin'ny fokon'olona manana an'izay lazainy izy efa mikeondoha izy de atenomera zany hoe mpitondra teny ny solo-tenany no miakatra amin'ity mila eritreretintsika menakavy zay atenomera-pokon'olona zay so tsika variny eto de le mihevitra azo manandondray no mamoaka taratasy isan-karazany hoe tiany anay de iny lasa atao de hitovy amin'ny taloha ihany eto zany hoe ny fitenim-bazaha hoe confisqué zany hoe naorony vitsivitsy ho anazy le tolom-bahoaka de izy no mamoaka nzay veriny fa firenena vaovao eto republika vaovao eto ny filohan'ny fanavozana moa tam'le fiaona tamin'ny diaspora de isana mafa hoe tsisy ohatra hoe tsisy pika zany tsisy overa zay hevitra menga fa nifotany zany hoe namirara-tsaina ihany izy amin'ny lafiny anankiray am'le hoe mba le arofanina moa zany tena le arofanina mihitsy eo le arofanina
na ny minisy mpanjakana misahana n'ilay hoe fanavozana ary ny resaka ihany koa ny hoe samy hafa tanteraka amin'ny sivy sy roa arivo hoe résolution politique feuille de route politique na hoe tondrozotra politika nentina hoe namahana olana mety hoe olon-droa na olom-bitsy na mpanao politika fa ty zany tena hoe hitodika any amin'ny lafin-javatra hoe ny toe-karena ny sosialy ny fanabeazana sy reo hoe tena sehatra hoe laklen'ny firenena ka zay hoe samy hafa mihitsy ary tsy ho any amin'ilay hoe fizarana seza sy ny ka tsy ndriko mihitsy le arofanina le arofanina satria zao na ny FFKM maingany ka fo masaka aminy zay hoe hafa tia ndray mandeha ty miala tsiny fa ray aman-dreny izy hafa mihitsy tia ndray mandeha ty fa tsy ohatran'le fabevanana nataonareo tany aloha le arofanina zao satria misy an'ity ministera ty manko le arofanina zany zao dia misy indroa taona na intelo taona ny arofanina voalohany dia hoe mba tsy ho teny midy mpanjakana hoe misy solotena mpanjakana na solotena an'ity ministera ty na salamy zany dia reny zany rehefa hiteny any amin'le fikeonandoha dia ohatrany hoe ny azy ny teny amin'ny lanja 5 taona fa ny tenin'ny sarababem-bahoaka atsasakilao zay zany zava-dehibe zay hoe miaro an'le hevitra le hoe tsisy overy ny hevitra mako ny tiako lazainy eto miaro hoe mba tsy ny hevitra zay tonon'ny reny olo reny avy aty amin'ny fitondram-panjakana no lasa mavesa-danja mba tsy ho fanjakazakana atoko ihany koa hoe zay avao amin'ny atoko anina dia zao ny hevitray alefaso ny olonareo dia asaivo mandresy lahatra nareo moa telonjatoko mbola misy keo ny indépendant mamenatra de tena za manebaka mihitsy hoe efa telonjato nareo neo mbola misy indépendant ihany sady indépendant no betsaka voafidy sy be mpifidy fa le fampanjakazakana hevitra na hevitra na mpitondra na hevitra olona efa sefosefo tao amin'ny tanàna koa satria le hoe kiforongo ange tonga hatrany zao nanam-pahefana kely voatondro na voafidy zao de mihevitra azy ho mpanjaka kely amin'ny toerana misy azy daholo zany no atrehantsika ary tsy maintsy mifanazatra tsika mba tsy hilefitra amin'ny zavatra ohatran'izany ampanomana fikeonandoha-pirenena manana firovolana moa tsika zany iomanana ho amin'izany manana eo amin'ny 10 volana eo na efabolana eo fa mbola mety iverenantsika iny fa loha hevitra anankiray ataontsika isany na be resaka ihany koa mikasika le ataontsika taorian'ireo fivoahana maro samihafa zany tany ampitan-dranomasina nataon'ny filohan'ny fanavozana ny republika resaka tany Dubai tany Afrika Atsimo tany Russie ary farany teo dia tany Frantsa dia samy maina moa zany mitondra ny heviny ao zany hoe le fombafomba le ivelany zany le fombafomba no any zany no anompanany adihevitra de ondray zany mijerijery hoe makasikasika ny votovotoatiny hany hoe iny ty ataontsika ty mety misy aia zany ny sasany hoe itsika ty ve manahoana amin'ny frantsay sao de tandrefana moa amin'ny akapobeany zany sao de hovidina lafo ty misy motsimoa zany miteny ny olotsotrany amin'le hoe tena tonga de mahitsy ny sasany tsy mahay diplomatie ity fitondrany ty de eo zany de samba any amin'ny lafiny toe-karena ary misy zavatra omaly zao ny lay tenyny io moa le tany Frantsa fa malo tena nanomboka miparitaka lay hoe tapitra ny volana mie ny fifanarana amin'ireo hoe mpanarahantolika lehibe na tiana na tsy tiana aloha mifandraika foana amin'ny hoe tandrefana sy tatinanana sy ny sisa satria hoe apiditra Rosiana tsika na Katarisy Kataria ao anatin'ny zay famatsina zay ohatran'ny enjakenjana ihany lay adihevitra anatin'le izy ary toe-karena sy ny hoe stratégique de tsy mba nisy ny teniny nositsika tsy isy ny teniny nositsika de koa nefa sao toatra ny voateny tamin'ny tany Frantsa fa de mila hitatsika malagasy mazava tsara hoe inona io resaka de Gaulle satria atsaranana le seranana mako ny to resaka tamin'ny anavao moa zany anatsara anatsara fa anatsara raha miaramila raha tafika ve sa anatsara manao tsika malagasy no mila ondamosy ny président momba ny resaka tahaka reny satria atsiranana aty amin'ny faritra misy atsika tena misy eldrano kely tena stratégique mihitsy ao atsarananao tao monina nadoforan-dratsiraka ny sambo stratégique mihitsy ao de mizotra makary amin'ny nositsika ry ny secret na stratégique mihitsy
mihitsika eo ny sekrenina de averika eo atsirana na sy tomasina raha tena hanao a de anisan'ny poro anisan'ny seranatsambo tena hanandanja ty amin'ny ocean indiana reo tena hanandanja reo amin'ny fifamoivoizana rehetra ty sy ny fiavin'ny resaka na hatramin'izany mpitondra solika izany ary reny a no tokony tena resantsika fa ny zay ny resaka moa ohatra ny hoe arofenitra ohatra ny tao tsy nisy hanina ny tao frantsy tany Rosia vao nakany frantsy tena hanina be zany ary na ny afrikana le mpandinika afrikana raha misy de mioraka mihitsy hoe lasa tany Rosia ny président malagasy velao andeha milamina eny na ny tato amintsika ary nge misy an'izany lefa tsy hita tsony hoe iza ny tompona andraikitra amin'inona fa olona filohana androm-panjakana ery tsy ao mitandrify azy a no mendimendy mihitsy indraindray rehefa miteny momba ny dian'ny président indrindra fa tany Rosia ka zany rehetra zany raha ny tenintsika eto a ny zaiko ny azotsika etsinjovana ny diantsika eto de hoe le votoatiny re olona ndao atrehana tsara le votoatiny satria raha ho avy zany mpitondra solika avy any Rosia zany manahoana io ateza sy aharitra ve io ary mikombona ve zany ny lalana hafa misy lalana hafa koa nge misy lalana hafa isan-karazany mihitsy fa indrindraindrindra ny fikarohana sy ny fitrandrahana eto amintsika satria reo vahiny reo anyvelan'ireo a de mahita an'izany hoe ahena sy efa foanana tsikelikely am'izay fampiasana solika fa manimba ny tontolo ihany sisisy izy any efa mivarotra mitrandraka maninona de ny atsika zany tsy poitra mihitsy fa ny azo no atobaka maketo zay de mbola verina am'le resakytsika tamin'ny heriny ihany le hoe tsika tsy natao hamarinana entana fotsiny fa tokony mitrandraka ny eto amintsika ary manodina ny eto amintsika zany an'izany mbola tsy lefa ao-tsain'ny malagasy nge zany hoe rafinerie zany hoe fa nadiova-tsolika teto amintsika tsika nefa zao a de mividiny vita odina avany velany fotsiny zay mba azo nitrandrahana teto amintsika matory solika tonga eto ary mbola solika raha ohatra hoe manara-penitra mivoambolana tsy manara-penitra mihitsy fanamarena kelosa sa taona tany telo andro zao betsaka ny fitarainana solika lasa ohatrany hoe misy fofona manimba fitaovana lizy sy fa tena misy hoe le izy tena verina ndray hoe le solika frelateo izy le fitenenana sa inon'io zany eo daholo fampidirana zany le tafita tao anatin'le sa pitra rafinerie le rafinerie veloma mametraka andray eny adevitra mitsoky raha daholo moa zany ara-toekarena ka rehefa solika eo ny tatsinanana sy tandrefana fa indrindra eo ny malagasy sy Madagasikara de Madagasikara sy ny solika tokony atao resaka fa tsy hoe efa miverina indray zao le nofy a hoe mba nofo efa misimisy manao randra-tarihana le hoe manofo ny iverenan'ny Solima zany efa resaka mandeha indray zao zany mahita hevitra vaovao tsika aiza ny efa teo sy ny efa hitany tsy hay kristian nge zany Solima zany ary taony namelomany andrahanina voalohany namelomany andra vatomanga voalohany nanao an'le fitaterana atao hoe sodiaty io zany tsy hay kristian zany mety mbola iverenantsika mahita hevitra vaovao tsika fa tsy voatery hoe ny teo ihany no miverina ny le hevitra anankiray araka ndresana hoe sokatsika telo eo zany ny isan'ny nabe ady hevitra tamin'ity herinandro ity a de ny amin'ity resaka fikaonantom-pirenena ho avy ty satria eo moa zany le misy hoe misy comité de pilotage eo zany a de ahoana ny olana zany mitsapatsapa amin'ny ankapobeny de hoe le serasera avy any mpitondra fanjakana hatreto a de lasa ohatrany hoe manao tatitra fotsiny ihany le am'le hoe nsaika mibambana ary moa le hoe fanenjehana sy fampidirana ponja nyreny le ataontsika hoe ny firongany teo aloha fa le zavatra tena ohatrehana mifatokatsy am'le hoe itsika ity a de anao fanavozana an'le republika tsy de tena miserasera be loatra manomana ny saina ny amin'ny olona miapita an'izay fa lasa zavatra ohatrany hoe somary ivelany tsy hoe tsy manandanja le tatim-baovao mandeha fa tsy de tena mifantoka tsy tena focus lozy le am'teny fampiasa amin'ny anina any am'ty zavatra ao atao am'le fikaonandosy lay atao hoe fanavozana ny republika ity nisy any moa tatitra nataon'ny ministry mpanjakana mikasika an'le tao anatin'ilay efabolana zay de izy hoe karazana savaranando na afahana manao drafitra kely lasitra zany jereny ahoana ny olana faritra folo izy
mbola izy hoe pilote faritra telo atao pilote mba atao andrana sy ny sisa mety pilote zany izany pilote io a de tsy maintsy fanairana sy fanetsehana ny any fotony zay mahazava-dehibe an'le resaka tary amin'ny diaspora hoe inona ty ateny mera-pokon'olona tena zava-dehibe mihitsy zany iny a de milaza fanapahan-kevitra hoe feom-bahoaka anao ampakarina ka raha anao pilote a de iny ny anaovana na tsy lazaina am'izay ary ny anarany fa iny ny anaovana ny lalana hotsapaina raha hitsapa lalan'izany ana izy kitsapatsapa zany aloha atoato fa ny tena hitako zava-dehibe a sans complexe zany hoe tsy misy mody henahenatra diso toerana ny présidentny fanavozana ny république tany Paris a ny resaka tamin'le ampelezana le malagasy ampelezana tsy de tiako loatra le teny hoe diaspora afa mihitsy zany diaspora juive zany tena puissance be mihitsy zany le malagasy ampelezana ireo rehefa nyresaka niny izy a tsy nasiany enamaso diso toerana mihitsy ny manao hoe de tsy mahavoa zay amin'ny teny frantsay lazany azy communication de sady ny teneniny hoe ondamosiny io directeur manao azafady ity resaka ty zany a de zao marina fa manana ny anjarany a ny directeur ny communication ao amin'ny présidence manana ny anjarany indrindrindrindra koa ny ministère ny communication ny ministère ny serasera eto toerana manamasaka an'izany hevitra zany hoe fikonan-doam-pirenena ary tahaka zao no tena valena mahatonga ny olona mitsapatsapa manko hoe misy piloty tsapaina sy ny sisa mamorokevitra izy io avy any ambony latabatra fa ireto zany a manana ny anjarany kanefa manana ny asany tandrefy azy tsara mihitsy reo fa ty mety totolo-kevitra hoe izy dimy rahalahy zany hoe le ao amin'ny présidence ny fanavaozana refondation mihitsy a de tokony manapa-kevitra hoe misy karazana cellule karazana sobakomite ohatra sobakomite tena miasa manao stratégie de communication zany hoe manao ny tetika amin'ny fivoizana isan-karazany a anty fikonan-doam-pireneny ty a izay tokony hivoakany amin'ny fanavoazana ny république satria le débat momba an'izay zany zao le tena ady hevitra momba an'izay a tsy de eno loatra zao tsika miresaka zao miteniteny fotsiny hoe fanlala-panorenany miteny fotsiny misy rangahanakaray raha asa zay nahazo azy fa mahagaga mihitsy rehefa anao fanavoazana zany on de ravana dôly atramina fiangonana any tokony ravana dôly reny zany ny adihevitra mipoitra zany hoe mipoitra manta velona fotsiny zao fa tsy misy tsinjodia ny am'le hoe mitodika ary am'le fananganana fanavoazana ny république tsika ka eo zany hoe tsy mametsiny amin'ny communication any amin'ny présidence fa manana ny tandrify azy izy a na ny aty amin'ny ministère zany hoe izy rototareo de tokony mba hanemboka an'le fofon'le hoe fanavoazana ny république kosa aloha fa tsy hovariana fotsiny amin'ny routine raha tokony hanemboka an'izay mihitsy izy fa tokony misy a tena mifantoka amin'izay resak'izay hoe fivoizany ao amin'ny olona ny adihevitra sy ny fiomana-tsaina ho amin'le fikonan-doam-pirenena zao tsika angatra am'izao tsy fantatro nareo raha manana za zao mbola tsy mahita hoe inona daholo moa zany a ny anina mitsiditsidika any a ny inona ty ny lohevitra itsika mo ny andrany mihitsy hatram'izay de hoe le comité de pilotage zany mety mariparitra ny izy io fa satria mety alefanana tafilakevitry ministre ve ly samy manahoana andrasana ihany koa tao anatin'le valandresaka zay nataon'ny filohan'ny ray ministre mpanjakana mbola tsy tena mivoaka aloha zay atreto de miandritsika lehibe on zany fa mbola tsy anina andrasitsika fahankely naraka ndreto dokam-batra vitsivitsy reto de miveryntsika manao ny fandarana